faly miarahaba isika rehetra mpanaraka sy tapaka ny Madagasikara ny tenako androany isika de nderisresaka ndray ny famtinam-baovao toy ny mahazatratra moa zany famtinam-baovao izay hotaterina amintsika eto izay mpanaraka tsy tapaka ny chaîne itsika ity ka ao anatin'izany no hilazantsika ny famtinam-baovao izay malaza maneran-tany sy ny any Madagasikara any amin'izao fotoana izao. Vaovao maneran-tany hatrany moa ny anombohantsika anazy eo amin'ny vaovao izay tena nandritra ny be sy ny maro mahakasika ny raharaha fanekeny fanambadiany lahy samby lahy na ny vavy samby vavy izay noekeny Vatican moa izany ary nivoaka tao amin'ny gazety Le Monde moa izany fanekena izay avy tany Vatican izay. Fa milohan'izay dia azo adino ny manao commentaire ambany ity vidéo antsika ity mba ahafahana mandravona ny rivotra eny anaovantsika vidéo manaraka eo. Azo adino toraka zany ihany koa ny milekeny vidéo antsika ary azo adino hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefana sisy tombo Madagasikara toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampendrely isika fa vetrany tonga de vavany ndao ary. Anombohantsika azy dia vaovao malaza any ivelany ihany amin'izao fotoana izao. Vaovao malaza tsany any ivelany ihany dia nipoaka ny volcan iray tao Islande Malial ho tamin'ny folora sasany alina teo ny eo tao varatratsinanany Grindavik izany volcan izay nipoaka izany. Ity ny volcan nipoaka fahaefatra tao an-toerana tao anatin'ny telo taona raha nambarany sambana mpamantatra toetrandro hatrany ao Islande moa izany izay ntsona hoe IMO. Efatra rivo isa moa nimponina tao Grindavik voaterina findratoerana tamin'ny 1 Novambra noho ny fisiany horohorontany izay misy ifandraisana amin'ity volcan nipoaka ity. Mbola vaovao malaza ny ivelany hatrany dia nilaza i Vatican omaly fa azo tsofina rano ivelan'ny liturgia ny mpivady lahy samby lahy sy ny vavy samby vavy sy ny tsy misoratra ara-dalàna. Nisy anefa ny fepetra hentsitra izay napetraka izy ireo hifehezan'ny fampiarana izay mba tsy hifangaroany amin'ny sakramenta ny fanambadiana. Voalaza fa tena tsy azo atao mandritra ny liturgia na amin'ny fotoana fisoratana fa amin'ny fotoana voasoritra mazava tsara no hanaovana azy, na izany amin'ny fitsidiana toerana masina na amin'ny vavaka irahan'olona ivelan'ny fiangonana na anatin'ireny pelerinage ireny. Lavy ny fiangonana katolika hatrany moa ny fanambadiany lahy samby lahy sy ny vavy samby vavy fa nanaitra ny maro fotsiny ny nilazan'ny Vatican hoe azo tsofina rano tsara ny fanambadiany lahy samby lahy na ny vavy samby vavy. Izany ve de tsy efa midika fa mba namany manaikinaiky ihany na mbola tsy manaiky tanteraka azy. Raha izay ny vaovao malaza any ivelany dia raha ny any Madagasikara ndray toy izao manaraka izao. Niverina ndray ny andraiky mahafilohan'ny antenimiran-doholona azy ao amin'ny lapan'ny antenimiran-doholona Anosy Andriamatoa General Rasary Ravalomanana tamin'ny alatsinainy 18 Desambra lasa teo. Marina fa ny antsoroka andraikitra mahafilohan'ny mpanjakana mpisolo toerana azy ny tenany nanomboka ny 27 Oktobra 2024 ka hatramin'ny 19 Desambra 2024 lasa teo. Izany hoe naharitra iray volana sy 12 andro izy no filohan'ny mpanjakana mpisolo toerana ka izao niverina amin'ny toerany mahafilohan'ny antenimiran-doholona azy izao indray. Etsy antanin'izay taoriany na kandida azy tamin'ny fifidianana filoham-pirenena Madagasikara farany teo dia voatendry hanaramaso ny fifidianana izay hatao any amin'ny Republika Demokratika ny Congo na RDC ny filoha teo aloha Hera Janar Mampianina. Fifidianana filoham-pirenena any an-toerana izay ho atao amin'ny 20 Desambra ho avy izao izy ity. Ny vondrana Afrika no nanendry azy sy naniraka azy manokana amin'ity andraikitra lehibe iraisam-pirenena ity. Izy raha teo moa ny azo lazaina fa lehibe ny delegationa amin'izany ary miaraka ministra toliana teo aloha Ralava Beboarmis sy Andriamatoa Tahindrazanarvelo Alain Jacob. Proof izao fa manana ny fatokisany ny vondrana Afrika noho ny trakefa ananany sy ny soataovana demokratika ny Andriamatoa Hera Janar Mampianina. Fantatra fa efa nentoerana izy amin'izao fotoana izao. Raha tsy fandripahalemana hatrany dia naharava tabazotran'ny mpanendaka ny zandary tany Toliara. Tovolahy misa enina ao anatin'ny tabazotra fanendahana any Toliara no tratrany velam-pandriky ny zandary avy ao tompom-paritry ny zandarmeria Toliara ny aliny 18 Desambra lasa teo. Naharay loharanom-bavao avy tamin'ny manodidina moa ireto mpitandro filaminana ireto fa misy andian'olona manendaka isaky ny amin'ny alina. Niaiky miasa ratsy izay nataony avokoa izy ireo ary ho atolotra fitsarana ny raharaha momba azy ireo aorian'ny famotorana izay ho atao azy any amin'ny zandarmeria Toliara hatrany. Amaranantsika azy ny raharaha tao vohitsarany Zorobe izay mbola tsisy vokatra azon'ny mpitandro filaminana hatramin'izao fotoana izao. Olona enina no nisy nakankeriny tao amin'io tanàna io ny aliny 17 hifoha 12 Desambra lasa teo. Efatra andro taty aoriana mbola sanina vaovao ireo mpanarabia ny mpanao takalonaina ireo. Araka izany dia mbola any ampelantanan'ireo olon-dratsy ireo olona izay tsy hita nanomboka an'izay 17 Desambra izay. Raha tsy ivona ny zavanitranga dia nisy ny fanafihana mitampiadina tao vohitsara commune Ambohibary Anjorobe tamin'io daty io. Fa milohan'ny fakana an'ireo olona ireo dia norobain'izy ireo ny fitoerana entana ny finday ary lehilahy efa 15 taona mahery no maty voatifitra tamin'izany. Izay sy zay ara tomboko lahy sy tomboko vavy amaranako an'ity vidéo antsika ity ka manasitsika hatrany hanao commentaire ambanin'ity vidéo antsika ity mba ahafahana mandravona ny hevitra rehetra anaovantsika vidéo manaraka eo. Manasitsika ihany koa hilaiken'ny vidéo antsika ary manasitsika tanandro hatrany hiabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefana sisy tomboko Madagasikara. Tomboko lahy sy tomboko vavy mangasitraka dia mirary soa.
nambarako anao tamiziny anao tiako mare koragna igny efa marigny edy fa tsisy vandivandy sagnatria bala ho asy koragna antiazo fitiavantsika tsy ambelako alazo marigny tia fa nambarako anao tamiziny anao tiako mare koragna igny efa marigny edy fa tsisy vandivandy sagnatria bala ho asy koragna antiazo fitiavantsika tsy ambelako alazo marigny tiako matokisa valere managna confiance waravade matokisa valere oh yeah managna confiance fazati tsy ampirafe yeah yeah anao foy tiako courage fô bébé mety tsy vadika za koa da manoro eva tsika miarady amagneva angatagna tsodrano amida hitera ba vagnoegny vagnonkariagna are hitahitady tiako zafanino anao nina he zafanino anao tsy ambelako matokisa valere managna confiance waravade matokisa valere oh yeah managna confiance fazati tsy ampirafy matokisa valere managna confiance waravade matokisa valere oh yeah managna confiance fazati tsy ampirafy yeah yeah anao foy tiako zaho tsy ampirafy yeah yeah anao foy tiako matukisa valere anao mamany zaho faninao kanga tsara sora tsy ataka lokota matrano ke matukisa valere managna confiance waravade matukisa valere oh yeah managna confiance fazati tsy ampira matukisa valere managna confiance waravade